ilay ray famonrampo ilay mpamonjy antsika ilay tsy mahafo ianao zay ny ampitombo ny fahasoavany sy ny fiadanany aminao eto ampandraisana zao hafatra ny taona voalohany izao Deutéronomie toko fafito ananterany tombo anarahanay fanambarany soratra masina hoe aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra irery any no Andriamanitra miovatsy tahaka nefa nanambarantsika hoe Jesosy Kristy many tomboko sy Andriamanitra zany fampianarana avery Mosesy amin'ny zanak'Israely any satria ny Deutéronomie deo indroa famerenanteny dia fananterana fandresen-davitra mba tsy hananany Israely Andriamanitra fa tsy Jehovah ihany ary te hifandresy lahatra amin'izany ko isika tsy anopotsika afa-tsy Jehovah irery ihany dia nahazo fampianarana sy nahazo avango tany amin'ny vavolombelon'i Jehovah mahazoazo aina mihitsy amin'izany zany mihitsy Jehovah irery ihany ka zava tsara aminao fa i Jesosy lay mpamonjy namangy atsika tamin'ny krismasy teo izay mo ny anarany Jehovah ny mpamonjy zany dika teny hoe Jesosy Yeshua Jehovah ny mpamonjy ka raha miteny hoe Jehovah irery ihany no Andriamanitra ao mino Jesosy Kristy ihany no mpamonjy anao Andriamanitra mahatoky io Andriamanitsika ny teny malagasy mahatoky tsara filahana sy ay ampiasaina tsara ny hoe mahatoky an'Andriamanitra j'ai confiance en lui mahatoky ao amin'Andriamanitra je suis fidèle en lui mahatoky tsy mamitaka azo itokiny ny Andriamanitsika ary atao hoe enoina kely ny fatra zany tsy fiovan'Andriamanitra zany Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fahatelo ambin'ny folo Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fahatelo ambin'ny folo makina tamin'ny andiny faraky ambin'ny folo mba hitohy ka ho azo tsara mahatoko zao teny zao fa raha miara-maty amin'ny tompo isika dia hiara-belona aminy ko raha miady isika dia hiara-manjaka aminy raha manda azy isika izy ko sa andahany isika fa na dia tsy matoky azy azy isika même si nous n'avons pas confiance en lui na dia tsy matoky azy azy isika izy mbola mahatoky ihany azo itokina ihany fa tsy mahazo mandà ny tenany izy efa nianiana fa itianao izy efa nianiana fa hombanao izy efa nianiana fa tsy ala aminao izy dia tsy mahazo mandà zay efa niekeny zay izy mahatoky Andriamanitra mahatoky izy ka miazona ny fanekeny amin'ny taranaka arivo mandimby eo dia mba manao fatra kely ianao zany aminao hoe firen'ny génération moa ianao io
dia mitalisy anao zany générationnao dia tatanao sy mamanao ny génération eo alohanao dia tatanao ny génération dia manisa arivo anelohany zany tsy fantatro akory ny ananany tatabe 1000 génération tanelohanao tany fa nanomboka tany zany raha natoky taon'Andriamanitra dia atraminao zany ilay hoe iarany zany famorapon'Andriamanitra raha miaika avy aminao kozy ianao matoky ianao mitoetra ao tombo dia mahasana ianao génération arivo aorinan'izao itoerany zany famorapon'Andriamanitra zany amin'ny taranakao arivo mandimby izy any tianao izy izy dia rahalaza niara io sasako dimanjato fao io sy dimanjato aorinako fa tsy azonao vanao zany dia ty nefa ny sarotra Jakoba miaiky an'io tsy misy olona na iray azy maro mety ambony tany ka ilaza ianao hoe za zany a miantoka ny 1000 génération aorinako fa tsy zaho mahatoky nao any ny Jakoba toko faharoa dia fapolo sy ny faraiky ambin'ny folo Jakoba roa folo raiky ambin'ny folo fa na iza amin'ny tandrona ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra fa ilainanao hoe aza mijangajanga nanao hoe aza manono olona fa raha tainy tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao ka tsy misy na iray aza mahatoky na hatanjona ka marina eo anatreny tompo dia voasitony ianao resy lahitsy ianao iankina miankina amin'ny Jesosy fa izy ihany nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary zany tsy maintsy andraisantsika ny marika toko voalohany nanaovana batisan'i Jesosy rehefa nataony zao nabatisa Jesosy dia mba averenao amin'ny kely ny tenin'Andriamanitra taminy tamin'izany fotoana zany ianao no zanako malalako ianao no Jesosy ihany nahazo an'izany sitaka zany avy tamin'Andriamanitra raha ty azo an'ilay fahatokina manak'izay arivo mandimy ny taranaka ho aby zany ianao makaizy ao amin'ny Jesosy ao fantatrao fa Jehova irery ihany no Andriamanitra izy miteny dia raha miteny zany dia toy ny teny ny fiangonana hoe makanesa ao ny Jesosy Jehova no mpamonjy fa ao no ankasitrahan'Andriamanitra anao ka hatanterany amin'ny taranaka arivo mandimy ny famorapody fatandreny fa mamaly amin'ny kariary izay teo amin'ny hitoko fafito mamaly amin'ny kariary zay mandrafy azy tandremo io ny tompo te ankasitraka anao 1000 génération raha tianao zany mankao Jesosy ianao miariko amin'ny tompo ianao mahazo ny fakasitan'Andriamanitra ianao fa raha mandrafy an'Andriamanitra ianao eo i Jesosy ra ihany zay zay mandaiky anareo dia mandaiky ahy contrephraseo zay mandà anareo dia mandà ahy raha mandà ahy tsy zany lavinao fa ilaina niraka ahy raha mandrafy ahy ianao tsy zany raha fisisinao fa izy a ilaina niraka ahy ka mamaly ankariary zay mandrafy azy Jehova anomboka taonao vaovao sika
avao zy ny fanekenao an'andriamanitra, avao zy ny fankatoavanao an'andriamanitra, avao zy ny fiaratsika manao. Mba hanampampiarany tompo zany teny fikasany zany tia mindra foamitaranakao arivo mandiva izy diaza ianao makaloza sanadio ka maly anao amkariady am'izay fandrafisanao an'andriamanitra, fandrafisanao ahy ny raha io. Taona vaovao ny raha iarahantsika manompo miteza anao anavao ny fanolora-tenanao ho an'ny tompo. Ka raha manaiky zany ianao hoeny Deutéronomie toko fafito andiny fanomendroka drafadiminy folo dia avao zany aminao ny fanekeny mitianao izy. Malaza be zany any amin'ny slogan petapetaka amin'ny anany Jésus vous aime, disage yo loves you, tianao Jesous any mandeha ho tianao Andriamanitra maritady dio zany fitiavan'Andriamanitra anao zany, tsy mihoatra ny fitiavana tsy tahaka le fitiavana olona mpamitany kaikanao je t'aime androany de rapetsy je t'aime plus anatovo mandrakizay fitiavana mandrakizay no mitiavako anao itony zany tsy andalako ny famoratoko aminao oiba oitsireo mandavao ny fanekeny anao tompo rehefa manaiky anao hiaroko ao amin'ny Jesosy lay ankasitran'Andriamanitra itahy anao izy sodrany fanao ny arona io rehefa vakinao nomero toko fahenina dia mipetraka ao aminao ny anaran'i Jehovah. Tady dy tsara isaky ny tsofony rano anao hoe itahy anao Jehovah hiaro anao ampamirapetra mitavina anao Jehovah mindrafo aminao anatatra tavina anao Jehovah anome anao fiadanana dia mipetraka ao aminao ny anaran'i Jehovah. Dio zany anaran'i Jehovah zany fa tsy misy Andriamanitra natohitra n'izany tamin'izay nalehany rehetra vao mipetraka ao aminao ny anaran'i Jehovah dia ro zany no fandresy tsy ny anarany tsy ndavamamba koto oina fa mpandresy ao amin'ny Jesosy Kristy ianao manotra no mpandresy anao hoy apôstôly Paoly any amin'ny Romanina toko fahavalo. Hahamaro anao dia amaro anao izy. Mba andro zay tonga tetsy tamin'izany miresaka amin'ny rahalahy zanaky pasteur tadarabe manahaky fantatra rehetra zany tantara zany io aho mantsy an'le rahalahy mba ihany raha ianao hoe anenina mitsy miteraka fa tsy tokany io mba ihany zany vavaray trop économique vady trop économique tsitsiteraka fa tsy vaiany dia tonga tsika trany an-danitra io amin'ny fianarany tonga tsika tany amin'izay tiane io satria hoanto tsara ny karakarahantsika azy ero ianao vo tonga ny olona avy any mandio asa ao an'izany fotsiny alohany ataony vodioly dia lasan'io tongana ozana teraka eo zazavavy tonga mba mangataka azy ny vodioly ronjano dia zay eo anao sy ny lamanao laoza ianao tsisy trony ao mba miteraha ray votego ohatranay efa fa tsy miteraka ho inansony atao zany fa defa fazay mitaka sy mbola mba ao mbola mba anaty ny fiterahana ampitomboina izy taonao meko encouragement ianao salama fa fito amby roapolo am'zato sody kajikajinao no aminonao ny tantarany taranakao fito amby roapolo am'zato andiny fahatelo
indro lova avy amin'ny jehovany zanaka maro vakeo tamby ny aterakinikidy. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mitaranaka ny zanaka dia récompense, tamby, karama, fitahina. Azany fampianarana kristianina ny zanaka dia loharano fitahina ho an'ny isam-piangonana misy azy. Zany ho andresena lavitra ny taranaka ny ankizy hijanona ao an-trano ao mba ho tanterahany tompo amin'ny ankonana nametrany azy io a lay fateny fikasan'Andriamanitra ho fitahina io ankonana misy azy io. Fa tsy mandeha miparitaka any andre vo enina amby folo taona dia mandeha mitokantrano ka tsy vaty tsiny dia mifanarakaraka any fa tsy fisy anao iray trano goso le zazalahy sa goso le zazavavy enina amby folo taona fito amby folo dia lasa tokantrano any izy vokely miala amin'ny tokantrano tokony nanatanterany tompo le fitahina ho amin'ny ankonana nametrany azy io miverena ho anaka. Fa ao no nampanantenany tompo fanantena fikasany hitahiny hitaranaka nametrany anao io fa tsy anekafahany very maina any ampandehanana any fitahina saika nataony tompo saika mba hitondra fitahina ho any ankonana nametrany anao tompo no ianao zanaka amin'ny tokantrano io iny fa netiny avy tany fitahina jereny tsy tao anao dia netiny veriny verena ao an-trano anaka isiranay zay any matolazaka maninireny verina ao an-tokantrano ao mba tay anao sy ny ankonanao Andriamanitra dia mianaka amin'izay famolena ataonao, mianaka amin'izay fiompiana ataonao zany fitahina anavaozan'Andriamanitra ny fanekeny aminao satria manaiky hialika ao amin'i Jesosy Kristy ianao. Aty mba raiso dia ny fahefatra ambin'ny folo Deutéronomie toko fahavalo amarana ty afatra taona andro voalohany amin'ny taona ity Deutéronomie fito ndiny fahefatra ambin'ny folo tsika lazany Deutéronomie azy hoe hotahina miloatra ny firenena rehetra ianao. Ny anevitra zany ny firenena rehetra zao eran-tany zao samy mahazo masoandro zao tsisy zany hoe satria ianao no kristiana izy tsy kristiana ty tsy mahazo masoandro mahazo masoandro zao nyrehetra fa ianao mahazo fitahina mihoatra donc ny masoandro ananana samy mitovy fa ny fitahina omen'Andriamanitra anao mihoatra n'izany hafa zao tontolo zao omen'Andriamanitra rivotra samy mifoka ny rivotra idôly na madio na malito samy mifoka ny idôly ny rehetra na ninona ny tsy mino fa ianao mazanak'Andriamanitra anao dia mahazo fitahina mihoatra samy mamboly dao ny olona rehetra na ninona ny tsy mino fa ianao tahina mihoatra n'izay ambolenao. Tsy zany filazany soratra masina zany hoe ianao amin'ny mazanak'Andriamanitra anao amatianao amin'ny fononao an' Jesosy Kristy ianao amin'ny fiankinanao sy fiatehiranao amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia ho tahina mihoatra. Zany fampanantenany tompo anao amin'ity taona ity fitahina mihoatra mba hahafahanao misitaka ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsara ny tompo ino mbanao salama inga izy Andriamanitra homba anareo ataterany zany fikasany zany ary raha sanatry renao ao am-piainona zany afatra zany sanatry renao eo ampandraisana zany tokoteny zany zay ianao fa lasa lavitra amin'Andriamanitra ka ianao tsy niankina tamin'ny tompo fa saky hiankina tamin'ny eforonao fotsiny. Misy kristianina zany ny tena problème tsy mahay miankina amin'Andriamanitra dia hiankina amin'ny fahaizany mialeny ny fiamboniny no ny fa izy
sarafona tena be izy filazany azy de samy enkinany tompoka ao ianao fa ny azy tsika enkinana mba hankasitran'Andriamanitra atsika dia Jesosy Kristy miverenao ny tompo ary anao zao enkina aminy ianao io tanterahany tompo aminao zany fikasany rehetra zany manoatra ny rehetra de hoe hotahina mihoatra ianao ny titoanity amen